mahatonga antsika miaina isan'andro maraina atoandro hariva miodina ny tany miodina ny tany fa tsy renao ndiky fa miasa Andriamanitra fa tsy voatery ho renao ndraindray tsika ohatra ny te ametraka zany hoe tiako hita ny fiasan'Andriamanitra ohatra ny tiako hita zany ny fiasan'Andriamanitra tiako hita hoe miodina ny tany tiako hita hoe misy zavatra avy amin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao dia manao zavatra ohatr' zao fa eno eny e andony tsika isainy misy zavatra miodina sy miasa ary mandeha faingana fa tsy voatery ho fantatrao fa isanao fotsiny le izy tsika zao enao zao metimeritrehitra mbola mafy be ny zavatra manjoanao ahoana ny fomba amohan'Andriamanitra ahoana ny fomba anampian'Andriamanitra ao anatin'izany ohatra ny ela loatra izy zany fa tsy fahatakaranao tsy fahitanao zay fomba fiasan'Andriamanitra zay tsy zay no midika hoe tsy manao zavatra izy adikany zao efa misy olona vangin'Andriamanitra tsy aro anao fotsiny any ambadimbadika any misy Andriamanitra efa miasa miara-miasa soa efa mieritreritra nokatra ranomasina mena any ambadimbadika any efa tsy takatry ny saina fa misy zavatra kitehan'Andriamanitra amin'izao fotoana itenenako zao efa salama sahady any anaty vatanao any ambadimbadika any misy projet ohatra mikatso zany dia tiretinao no vinna mpandehanana lizy fa tsy ketikeo na tanteraka an'lizy Andriamanitra mitatsetra nova zavatra tsy maharateka ao an'Andriamanitra halleluja tsika nao anaty fiara na ny anaty avion misy zavatra miodina fa tsy voatery hitatsika ohatra ny tany miodina fa tsy hitanao pneu miodina fenao mitangina fiara dia tsy hitanao any ambany any ka misy zavatra miodinao fa tsy voatery ho hitanao misy zavatra miodinao ao fa tsy voatery ho hitanao enao mety meritseritra amin'ny tanondrika eo fomba ahoana ny voako fa Andriamanitra efa manodina zavatra be dia be iara-iasa aso atateraka ny sitrapony ao fiainanao halleluja halleluja tsy mahay anao menana aminao verflose halleluja zay man tsy mora mianatra amen rehefa renay zany atao mpanompon'Andriamanitra dia zay koa mba manao an'izany halleluja tsy fantatrao ny fangianam-pandeha an'io zavatra io fa ny fangianam-pandeha ohatra ny aingana loatra vitesse rapide grande vitesse le izy 107 000 km par heure 2 600 000 km par jour ny vitesse ny tany miodidina ny tenany manodidina masoandro kanefa tsy mandrehana hoe fanina ka rehefa Andriamanitra mitondra anao sady tsy mody fanina izy ny tsy hitondranao ho fanina koa fa namafy aza ny fiodinany zavatra rehetra Andriamanitra tsy nametaka an'izy eo maridefinao fa Andriamanitra miasa saina maridefiny ary rehefa maridefina Andriamanitra miditra tsara eo zavatra tsy mareteka ho an'Andriamanitra halleluja salamo fa fito amby efapolo salamo fa fito amby efapolo halleluja wow ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ozy izy ny ten'Andriamanitra mity ahafantarina rifina rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehovah no avo indrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary firenena samihafa ho ambany tongotsika halleluja androany tsika afaka ilaza amin'Andriamanitra ao amin'ny salamo fahenina amby efapolo halleluja tonga dia any amin'ny salamo daholo mihitsy androany satria ho salama manko ianao io halleluja nydika ny salamo ane salome fiadanana ary adika amin'ny teny malagasy hoe salama le te manona salama ve shalom nydika andreny amin'ny teny hebreo amen salamo fahenina amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra Andriamanitra noaro sery atsika mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro fahoriana izy koa izany tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany na hifindra ho aminatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany misy onikoa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra fonena masiny avo indrindra mampifaly atsika izy maninontsika no tsy matahotra satria mahalalitsika fa mahery ny tanan'Andriamanitra lehibe ny voninany eo fiainantsika jereo fa miodina ny tany mafy be kanefa ianao tsy fanina fa io ianao mijoro ihany
ny scientifique mandalina sy maneho vokatra mampitombo ny finoantsika fotsiny mba hahafahantsika mahafantatra hoe ay ohatry zany ny fahamarinana momba ny tany avy any amin'ny fikarohany manam-pahalalana no ndraisantsika lesona hoe feno voninahitra Andriamanitra mahagagy Jesosy Kristy. Misy fotoantsika mijery hoe ny masoandro no mihetsika ny tany no mihetsika dikan'izay disoin'Andriamanitra mihitsy ny masonao mba tsy tonga anao lasa saina lavitra be. Zay no mahatonga antsika tsy fandiniantsika no hanehoan'Andriamanitra ny asany eo fiainantsika. Zay no maharatsy ny fanahina. Andaony mba meko lesona kely ianao. Ohatra io Pasteur aja inona ny ilainy? Izy vatany ny tenany no ilainy. Izy tonga eto tany ny zava-dehibe. Teo izy Jesosy ny ainao dia ambony no ny haninao ary ny tenanao dia mihoatra no ny fitafianao. Marina sa tsy marina zany? Dia ndona antsika isainy hoy izy Jesosy aza manahy moa aza manahy eto tsy avelako andeha irery ianao. Zao ny zavatra mitranga. Misy fotoana ianao manahy inona no haninay ahoana ny fitafianay teo izy Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahinao tsy lehibe no ny zavatra nataoko teo amin'ny fiainanao. Raha zany ny tahiran'io iainao mbola velona aza matahotra fa matoa nataoko velona natao hinan-kanina. Alleluia. Matoa no meko an'io tenanao ianao manana efa saina fitafiana tafy an'io ahako. Fa zao voatsany ao anatin'ny fanahinao dia te hanakatra ianao hijery zay fomba hanaovan'Andriamanitra na lalana. Ny fanahina raha ny tena marina dia fitiavanao aka ny toeran'Andriamanitra miahanao. Zay ny tsy itiavan'Andriamanitra azy. Androany maraina afaka mifanahina daholo tsika mianakavy. Averina afaka mifanahina daholo atsika mianakavy. Ny antony ny maridrefy sy ny fihodinany zavatra rehetra tsy ao ambadiky ny fomba fahitanao azy le tena fahamarinana fa miafina ao ambadiky ny fanekenao entiny. Rehefa manaiky entin'Andriamanitra ianao dia zao Andriamanitra mahavita mibaiko ny zavatra rehetra hiara iasa aso rehefa tia azy ianao. Noho izany miala tsiny fa raha vao tafatoetra omponao fatokina sy ny fiadanana dia tsy sirika fahavalo andeha amin'ny sainao na nakorotana ny ao anatinao tsy andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny programany. Alleluia. Ijerentsika momba masoandro. Masoandro dia voalaza fa ny be dia be mieritreritra an'izy hoe boule de feu na vainganafo ny masoandro. Tsy vainganafo ny masoandro fa vaingana gazy. Etona be ny masoandro. Tena mafana fa tsy afo le izy. Masoandro dia mahatratra any amin'ny 15 millions degré C, 15 millions degré Celsius ny hafanana ao anatiny ary 6 millions degré Celsius ny eo ivelany. Raha mandefa zavatra eo masoandro ianao dia zao tsy hoe mirehitra le izy fa miala amin'ny état solide fotsiny vaingana miala amin'iny fa tonga dia lasa état ana gazeux tonga dia lasa gaz na etona. Tsy mandalo hoe mitsiranoka akory le izy fa tonga dia gaz. Zany hoe manjavona misevapore zany. Tsy mirehitra fa tonga dia lasa zavona. Tsy boule de feu zany ny masoandro fa karazana vaingana gaz tena mafana be. Ny elanelan'ny masoandro amin'ny tany dia 150 millions de kilomètres. Unité astronomique fiantsoana le izy hoe UA. Ary io elanelana io no mety satria eo no ahafahantsika misitraka ny asan'ny masoandro. Eo ny glasy no mitsonika ho tonga rano. Eo ny tsy mandoro ny matière organique ny herin'ny masoandro. Ary raha tsy manome hery na milatsaka amin'izay ny masoandro na mandroso kely dia mainy tany. Raha miemotra kely 1 millimetatra dia tonga dia tsy mahita masoandro ny tany fa mangatsika. Misitaka kely ny tany dia zay ny nataony. Mandroso kely ny tany dia maty ray be izy raha mandroso dia raha miemotra izy maty reny be. Vao mamiratra nefa masoandro dia osy izy ny pahalalana scientifique hoe ny fahazavany dia à peu près eo amin'ny 8 minutes 19 secondes eo tonga eo aminao. Zany mahatonga amin'ny baiboly manome fanoharana an'Andriamanitra ho toy ny masoandro.
Jereo salamo faefatra amin'ny valopolo ny andiny faraky ambiny folo. Salamo faefatra amin'ny valopolo ny andiny faraky ambiny folo. Alleluia. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe inona ozy izy? Fa masoandro sy apingako Jehova Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra nomeny Jehova, tsy ary zavatra amin'ny fahitsiny izy. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina? Ny anjaranao mandeha amin'ny fahitsina fotsiny fa tsy ary zava-tsoa anao. Ary dia mena ohatra tahaka ny masoandro. Ny fanomezan'Andriamanitra dia voarain'izay manaiky andeha sy iaina amin'ny fahitsina sy fahamarinana. Any amin'ny 150 millions de kilomètres ny distance ny tany sy ny masoandro. Raha tiatsika nome tsara ny heriny ny masoandro dia mila sika manaja ny lelanelana anady eto tany azy. Ny tany mila manaja elanelana. Sahala amin'izany koa tsika mila manaja n'Andriamanitra tsika sy mahay mametraka azy eo amin'ny toerana tokony hisy azy, na dia manantona sy manakaiky atsika azy izy. No abolana toko fasivy dia jereo tsara ny zavatra mitranga. Oabolana toko fasivy. Amin'ny oabolana toko fasivy ny andiny fahafolo, Baiboly dia milaza ny fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masin'Israely ny fahazavan-tsaina. Amin'ny bokin'ny Salamo faraky ambiny folo amin'ny zato ny andiny fahafolo dia hitantsika mbola very ny tenin'Andriamanitra eo izany. Rerentsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy indray. Salamo faraky ambiny folo amin'ny zato ny andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara anao nanan'izay rehetra makatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Rehefa tsy mitoetra ny fanajanan'Andriamanitra dia manjavony ianao. Zay le mahatonga azy ohatra tahaka ny masoandro. Mila ajaina ny distance na dia miombona aminy azy tsika. Emmanuel leo amintsika Andriamanitra, miresaka amintsika Andriamanitra, mandeha n'Andriamanitra tsika, mivavaka amintsika, fa zao omeo voninahitra izy. Afaky nitoro sy maneho an'Andriamanitra tsika amin'izay zavatra rehetra nataony, fa aoka naja n'Andriamanitra tsika amin'ny fijoroam-piaim-pahamasinana sy fahamarinana ary fahatahorana azy. Andriamanitra afaky ny miasa aminao ao anatin'ny ray mpimaso amin'izao fotoana itenenako izao. Eritrereto 150 millions de kilomètres ny elanelan'ny masoandro amin'ny tany, nefa 8 minutes 19 secondes ny masoandro dia tonga aminao ny fahazavana. Ka ny fotoantsika eto mety ho adiny ray kely na adiny roa farafahelana, fa Andriamanitra afaky ny miasa vetivety mihoatra noho izay. Raha vo ianao mifandray-po amin'Andriamanitra, tonga dia tanteran'Andriamanitra fomba tsy takatriny saina izay mahatery ianao. Ka Andriamanitra zany tsy hoe ny zavatra manjoanao sarotra aminy, fa ny toe-ponao mila mijoro tsara, mahafantatra sy mahalala azy ary manome voninahitra azy. Paul dia nilaza fa ny voary ozy izy Paul dia azoko hitarafana ny fahatsarahan'le pary ahy. Jereo tsara ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohan'ny apôstôly Paul toko faraky ambiny folo dia ny andiny faefatra ambiny folo tapany A. Tsy mampianatra anareo va zao fomba ny zavatra rehetra zao? Tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra zao? Mandraisa fampianarana amin'ny fomba ny zavatra rehetra hita maso, ampitana ny afatr'Andriamanitra ilazana ny momba azy. Dia izara androany alohan'ny amaranako an'le izy zavatra anankiray. Tsika dia pon'ny lanitra ny vana ahita ny fahatsaran'Andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsika raha eto tany tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Tsy hoe anaovantsika tatasika zany na hoe tenenina zany vao mitranga, fa natiorantsika zany. Tsy miankina amin'ny état extérieur na izay fijeriny olona ivelany ianao ny tena mahizy ianao. Fa ianao manan-javatra manokana ao anaty nataon'Andriamanitra. Mampanetry tenanao ny fanananao an'izay zavatra izay rehefa manomboka hisetrasetra ao anatin'izay Andriamanitra. Le izy tsy amin'ny alalan'ny fahatakarantsika ny fisiny dia isehontsika no anehoana mahatonga n'Andriamanitra ny voninahiny, fa mifahafantarantsika an'le izy mampanetry tenantsika no hahatonga n'Andriamanitra aneho antsika eo amin'ilay planina sy programme. Hozaraiko kely le izy. Metra-panontaniana aminareo azo hipetrahana avy any amin'ny volana? Izy amin'ny teny hoe tsia? Atao izy amin'ny teny hoe tsia dia atsangano ny tanany e? Dia izy amin'ny teny hoe eny? Zao amantany azy zany dia mba atsangano ny tanany izay tokony misy tsy manao mihitsy na eny na tsia satria matahotra ny teny hoe tsia. Andaontsika ana sincérité eo natrehan'Andriamanitra, zay tena valiny any anatinao dia aza matahotra amin'ny valiny. Izy amin'ny teny hoe tsy azo hipetrahana ny volana? Dia izy indray no miteny hoe azo petrahana? Ya, voaka zany ny didim-pitsarana fa sady tsy azo petrahana ny azo petrahana. Dia gagy ianao fa ahoana koa zany valiten'ny pasteur? Marina zany. Tsy azo petrahana any raha tsy mitondra
singa vetia tany ianao makany rivotra zay mahatonga anao mitondra gazy sy le ohatrany masika angeza be ohatrany boribory ohatrany fitaratra iny sady ahitanao manodidina mitondra singa vetia ianao vao mahazo mipetraka any voilà combinaison spatiale inona anaovanao vo afaka makany ianao fa zao raha mipetraka any ianao ka manao an'iny lany le rivotra modi aingana fa tsy tokony hipetraka any tsony ianao zany marina sa tsy marina karaha ohatra ianao zany a makany nefa ozy ianao hoe za tsy maninona fa azo itoerana ny fatany ohatra neny ambony tany fotsiny fa sangizy tsisy rivotra za tsy matahoadrivotra de rehefa tsy ilainao ny rivotra de mandana fotsiny ihany fa tsara levenana ny volana ny razana satria tsy tokony ho any ianao raha tsisy an'izay combinaison spatiale zay atsangany an-tanan'izay mandehanahako ohatra zay koa tsika eo anatren'Andriamanitra tsika de pony lanitra tonga eto an-tany raha manao fanao n'izao tontolo zao ianao de ohatra ny olona tonga any volana tsy manao an'le combinaison spatiale aza manao fanao n'izao tontolo zao ataovy amena moe fa rehefa tonga eto an-tany tsika de misalotra an'le fiainan-danitra mitondra oxygène tsy ento fa avy any alleluia hitafio Jesosy Kristy tsy mareteka ao an'Andriamanitra ary aza miany nofo tanteraka amin'ny filano izy ny baiboly de anao tonga eo iny tonga eto tany am'izay asehon'Andriamanitra aminao satria tsy lany gazy Saint Esprit le gaz fanamasina sady mamelona anao no mitahiry anao no miasa eo amin'ny fiainanao de gaga zay makany amin'ny volana mahitanao fa inona io zavatra mihetsiketsika io satria tsy tokony ho any ianao de ohatra zay tsika eto an-tany raha manaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra aza misolatsolana mandeha ara-panahy tsy mananantoka ny fahafenony zany fa rehefa manapatsapana ianao fa feno Andriamanitra naiza aleanao fa agagana mianonse anao tanan'Andriamanitra miseho fiainanao voninahitra Andriamanitra ary naiza ijoroanao feno hery mizavatra somary nampomekely anahy be de be mandefa message amiko toy izy ry zareo Pasteur Rodolphe fa nga mpiavanareo sy dagy Howard Mills fa maninona mitovitovy nareo orla enao fotsy mifizy lava be fa nitarehanareo ohatra misy itovizana de ozy aho maitsy an'le olona angamy zay samovony olona tsy avy aty amen fa olona novana hitafiny tsy fahalovana amen iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ohatra zany tsika rehetrarehetrarehetra tsika rehetrarehetrarehetra ne ohatra zany daholo ianao io ohatra zany zanak'Andriamanitra ianao zanaky ny avo indrindra ianao nateraka Andriamanitra ianao na olom-baovao ianao eto amin'ity tany ity aza vela izavatra ampitanondrika ianao ka ilazanao hoe tsy vitako zony zany mety tsy takatry ny sainao izy fa io mehezo satria ianao miaraka am'le combinaison spatiale ay ny sainao tsy mitovy amin'ny sainan'ny olona tsotra ianao mijery ny zava-misy ozy hoe mety tsy vitako ity zao tsy takatry ny saiko raha ohatra zany hiasa saina be amin'io fa zavatra azoko antoka efa misy zavatra miasa mamadika an'io ho any am'le programma tena mapety an'io zavatra io ary zavatra azoko antoka de zao hiforotra ny loaliko a hisokatra ny vavako a asandatro ny tanako a fa hiasa ny Andriamanitra tsy mareteka ao an'Andriamanitra mahita anareo a andeha lavitra midinga amin'ny voninahitra mihoatratrany mahita amin'ny voninahitra Andriamanitra hiasa mahery amin'ny fiainany tsiray avy isam-batan'olona tsy misy fiadiana voaforona melezana anao de ho ambininy zany fa manomboka manefy fotsiny mpanefy tonga de tsy ambinina ny anaratra dikan'izay dombo meloha amin'ny fotoana nefena azy izy misaina amin'ny fahavalo hoe aomby eo amin'ny fiainanao fa za manambara androany amin'ny anaran'i Jesosy tsisy fahombiazana ho azy zany eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy tsisy hirika ahafahan'ny Satana andrava ny olona zay efa niaken'Andriamanitra sy atsainan'Andriamanitra ho anazy mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo ombanao mandehana ro lehilahy
vehivavy mahery Jesosy avy any Nazareta hiaraka aminao tsy horaraka zany ianao na any an-tsaha na any an-tanàna na aiza le anao Jehovah Andriamanitra loha lalina sy vody lalanao izy eo amin'ny akavia sy eo ankavananao izy ny anarina anao amin'ny famindram-po izy loha lalanao amin'ny voninahitra izy anokatra ny lalanao amin'ny fahasoavana ambarako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta fa na iza ino zany teny zany iverina eto anao miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona iverina eto anao miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ndao moa iorakoraka mafy an'Andriamanitra Halleluja 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 misy fiovana misy zavatra miova be dia be misy vokatra miova be dia be misy fiainana miova be dia be enoy miteny amiko Andriamanitra misy olona eto misy olona eto raha riva mivavolombelonao tsy hoe miandro mivavaka sy toriteny eny amin'ny terrain fa zao ny fotoana ikasian'Andriamanitra anao misy marary eo sitran'Andriamanitra nefa za miteny ohatr'izay zavatra misy le izy réel misy olona eto manana fivitosana ao amin'ny helika ambany manjavina on le izy zao fivitosana ao amin'ny helika ambany jereo le izy ao ambany ohatrany eo ambanimbany helika ao le fivitosana fa manjavina le izy zao miteny amiko Andriamanitra Halleluja ao ve le olona tsangana an-tana le olona ao ambany helika misy fivitosana kely le izy fa manelingelina fa tumeur le izy fa zao Andriamanitra miteny hoe afaka atsangana an-tana le olona makanesa hoe telo zay olona zay zafady Halleluja Halleluja efa ela be za misy mivonto kely ohatrany mona reny fa bavata izy mibontsina de tamin'ny voalohany izy io misy ambony eto de misy ambany eto fa marary be fa za le manangan-tanana teo iny to de nitsapaiko le izy de efa tsy hitako tsony fa tamin'ny maraina teo mbola ato foana le izy tanteraka mifanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Alléluia. Tsy fantatro hoe inona le izy fa sendra ny vontovonto tato gaga za misaka misasa de maheno an'le izy mivonto de mbola henoko misy mivonto kely ato de am'izao ie mbola tsy afaka ianao zany raiso amin'ny anaran'i Jesosy apetrao amin'ny tananao apetrao amin'le izy ny tananao raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mifanasitranana inona zavatra mitranga endraendrana zay izy de misy place izy marary de rehefa teny teo anao de nitsapotsapako izy de ohatra nandravina tsy hita tsony voninahitra ao an'Andriamanitra tanteraka mifanasitranana anaran'i Jesosy ndao ary hitanareo raha vao Andriamanitra no miteny de instantanément Andriamanitra Andriamanitra zany tsy miteniteny foana fa rehefa miteny Andriamanitra zavatra misy ny zavatra teneny ato moa zanako tsy misalasala satria sakaizako akaiky amin'ny fanompony Pasteur Isidore mivady ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra de mahazo aina manao zavatra ohatr' zany ato satria zareo tena miteny misy papa zay ampiasan'Andriamanitra anao ataovy fa ao an-trananao papa nefa izy amin'io ampiasain'Andriamanitra tena mampatahotra ny satana mahatsiravina de volo vao mahita an'io lehilahy de manao alohanay mandeva tsy andao aloha ity tanana mafy eo an'Andriamanitra hitanareo misy zavatra zao nomen'Andriamanitra anahako de tsy voatery hitanareo any aminy fa misy zavatra koa ampiasan'Andriamanitra azy de za koa mba miteny hoe Andriamanitra tena manan-javatra ty pasteur ty hitanareo fananian'Andriamanitra
somena daholo le izy rehetrarehetra fa misy afeniny amiko mba hafahako mijery ny fahatsarany any amin'ny hafa zay anomezany azy dia ny atao hoe fahafenona mahay manaiky ny fahatsarany any amin'ny hafa tsy anananao. Alleloia, halleloia. Misy fotoana nanao an'izao vavaka izao esorosy izy ny kapanao dia niondrika tety izy sao dia venareo tsy manaraka anareo ary ako zany mba followers ihany e aza menatra anao pastera niondrika teto izy dia zao no nataony nanalakapa pastera tamin'izay soriko ny kiraroko tanymasina ozy izy nitsahanao fa manomboka zao izy izy zay fanahy rehetrarehetra eto ka tsy avy amin'Andriamanitra dia anomboka hiala tsotamana ao anatinao le izy dia nitraka kely zay izy dia anomboka nisy ny tambotsitra amin'izay hitako nandenika dia mafantatrareo izy tona mba manao an'izay tsy mety. Alleluia, manao an'izay misy tona fa tsy mety dia mivavaka ako Andriamanitra vao nanomboka mivavaka nangatangataon'Andriamanitra nadoalika mahafinaritra. Nisy olona tonga tao an-tranoko vavolombelona kely fotsiny pasteur dia wapetrako micro dia henoko hoe ozy izy ny fanahy masina misy fanahy manambady io vehivavy io dia mila mivavaka ianao izy izy dia hoe tao mivavaka le ohatran'le nitranga tary le vavaka amin'ny anaran'i Jesosy hoa isy afo ameno anao zao ary tsy ho tamanao anatinao tsony io fanahy io ozy le vehivavy tonga dia letsika boa dia ozy rehefa avy eo miala ny anaran'i Jesosy afaka ianao tonga dia nitsangana ramatoa tonga say mamana be pastera afaka pastera azonareo le izy afaka omen'Andriamanitra amin'ny fotoana an'le izy fa tsy voatery hoe en permanent ohatran'ny anomezany azy an'izy nomeny an'le izy. Mino fa hiasa mahery amin'ny fiainantsika Andriamanitra, mino fa hiasa mahery amin'ny fiainantsika Andriamanitra, mino fa raha nampiasa ny lehilahin'Andriamanitra atao trano Andriamanitra dia afaka handray zava-tsoa fahasoavana amin'ny alalan'izay fomba ampiasan'Andriamanitra azy ihany koa zay rehetra zanany ato amin'ny ministera andao ity an-tanina mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Dia hoy sisy ny tenin'Andriamanitra hoe manompo tsara manina hoe dia averena mijoro tsara mandrosoa tsara dia ho tahian'Andriamanitra ianao. Andao ity an-tanina ho an'ny tompo andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Afaka mipetraka azafady. Zavatra anankiroa ny voaraiko teo. Ny toriteny 30 minitra na 20 minitra tsy voatery tsaroanao daholy fa misy zavatra ray tokony voarainao tao anatiny ny afatra 30 minitra iny na adany ray iny. Tsy azony olona le ty ambonin'ny tany atao ny mankany amin'ny volana raha tsy miaraka amin'ilay combinaison spatiale izy fa maty any izy aralany rivotra ozy mody aingany dia ozy izy hoe tsy azony olo lanitra ataony miaina ty ambonin'ny tany raha tsy miaraka amin'ilay fiainan'ny lanitra ihany koa izy fa raha tsy zany rava eto izy. Zay ny votoatany zavatra voaraiko teo dia afaka hoetiko mody zay ary afaka ravana ny fotoana. Ny anankiray navariana teo fa maninona ny tany ambany elika no hitan'Andriamanitra, maninona tsy vaian-kandrina satria ny mora hita. Zany hoe Andriamanitra mijery hatrany amin'ny atsipiriana ary mikitika hatrany amin'ny atsipiriany ny fiainanao mihitsy. Tsy misy olona alahelo anao amin'ny zavatra mivonto any ambany elika ao zany satria tsy hitan'ny olona zany fa Andriamanitra hatrany amin'ilay tsy jeren'ny olona aza jerena Andriamanitra. Mankasitraka dada tompoko tsy sanatria manitatra ny fanambarana fa na voaray zavatra zay ho an'ny tompo irery ny voninahitra na tsy ary voatavy enao teo na tsy ary ny tompo ve enao teo ny zavatra matery anay dia nivavaka ho anao tompoko satria hitako tao anatin'ny baiboly na i Paoly azy dia nangataka vavaka hoe rahalahy mivavaha ho anay ka ny arena mba hanananay dia nivavaka ataonay ho anao tompoko.
raha mety de mitsangana daholo tsika mianakavy hatrany am'izay manaraka YouTube Facebook ivavakantsika ho an'ny Pasteur Rodolphe DAFINIARIVO ivavaka ho azy tsika zay ao amponao dia aza tsitsitsiny ndao ivavaka ho azy tsika am'ty any oety Andriamanitra ray masina indrindra zay tsara indrindra any an-danitra mijoro zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy am'izao fotoana zao nangataka vavako Paoly hoe vavao anamba amoana Andriamanitra varavarana ho an'ny filasan-tsara ary mba ho afaka amin'ireo olona ratsy fanahy zany ny vavaka ataonay ny amoana ho varavarana ho azy hatrany ny amin'ny fitoriana filasan-tsara ozy izy hoe be de be mivaravarana mivofa maro antony mpanohatra Andriamanitra ao ianao no momba azy araka ny teny nomena ho azy tamin'iraka zay nandrahana ho azy hoe ino iza momba anareo mandrakarivo ambara-patongany fahatamperany izao tontolo izao tonononay zany tanteraka amin'izany ny vadiny Andriamanitra ho arovanao manokana satria eo anilan'ny lehilahy izay natsanganao ka nomenao angonana de misy vady tsy maintsy mijoro mampahery ary ho fifaliany lay vadiny Samsony rehefa nanomboka tsy nanana fifaliana de tsy nahajoro Samsony Andriamanitra anome fifaliana mandrakariva ny andefy mariny ianao anome fiadanana anome fahasamparana mandrakariva hoeron'izao lehilahinao zao ary ny ankonany ianao no iaro ny ankonany ny zanalahy ny zanany vavy amba tanorany izy ireo be de be zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity mety mahaso lafaka mety mahavariana mety mahasondrina ka tsy animba ny toriteniny sy ny ane tompo ny fijoroan'ny zanany deo an-tananao arovanao ny ainy ny fahasalamany arovanao tompo malala naiza lehany eto amin'ity zao tontolo zao ity na ny Europa na ny Amerika na ty Afrika na ny Azia naiza na ny Australie ianao no omba amin'iraka zay nanrahanao azy omba ny mpiara-miasa rehetra ianao na ny akaikikaiky azy na ny tena akaiky azy na ny lavidavitra ianao no momba azy ireo anangana zanaka nabafin'ny Paoly eo am'fanimpony ianao satria rehefa nisy miaramila rehefa misy olona maro ny konikonina hoe tsy nankaniny zay mandrapahafatinay azy mieno ny zanaka nabafin'ny Paoly zany ary ny zanaka nabafin'ny Paoly no nyresaka hoe misy zavatra ho resahanay aminareo fa misy amono azy anangana zanaka nabafin'ny Paoly eo am'fanimpony ianao iaro ny ainy raha misy olona mitery ny ainy amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo anositra azy mihoatra ianao anotrina azy mihoatra ianao ary amaly ianao Andriamanitra na tsy mbola mivavaka azy izy io modelinay mandrakariva izy amin'ny toe-panaraka ny Andriamanitra satria raha io antaranaka izy anaraka ny diany ane ny maro Andriamanitra zay anisan'izany ny voninahitra rehetra dia ho an'Andriamanitra irery any amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay misaotra indrindra tompo alleluia sika rehetra miara-mika mafy hoe amen mankasitraka baba tsy ho tazomina ela ianao satria mbola betsaka ny asa miandry androany de mankasitraka indrindra tompoko ny tompoko misaotra anareo rehetra nandray nivavaka nitsodrano tena ilaiko zany ny tompo amerina avy arivo eny ny fonareo zay mitsotra manokatra nivavanareo hitsodrano mino fa ny fahatsarany mihoatra ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy de mankasitraka pasteur fa tena raha ny tena marina ianao le azo mivaniko lakana satria le tanina andrininy reto reo mihitsy le tsara ao anata andao ty tanina mafeo an'Andriamanitra merci pasteur iyo ay 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 ay
Io, 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 io. Io, 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 io. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sami mandite a miracuraka! Amen, amen. Jesosy mahery anao, Jesosy mahery anao, le olana vahana. Mahery anao, mahery anao. Jesosy tsy miovy anao, Jesosy tsy miovy anao, ny aretina sitrana. Tsy miovy anao. Haleluya! Ho an'Andriamanitra ireriny voninahitra afaka mahazo toerana ianareo. Voatatsika tamin'ity anio ity ve? Nandray zavatra venao tamin'ity anio ity. Rehefa misy fotoana ohatran'ireny a, teny ohatran'ireny tsy tsara ny miteny betsaka itsony satria adinray le efa voaray teo. Misaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny famangin'ny fiainanao manokana. Tena hita mihitsy hoe tiany Jesosy ianao a. Tiany Jesosy sika. Tsy mora ny mahazo mpanompon'Andriamanitra, lelan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana tery be ohatran'ireny, kanefa afaka tonga eto a mitondra an'ireny fahasoavana ireny. Tsaroko ny tenin'ny evangelista Dag Howard Mills rehefa mamaky ny boky ny azao isan'andro. Ozy izy, ny toroteniko tany amin'ny 20 taona lasa ihany ozy izy no mbola toroteniko amin'izao. Tsy hoe nahazo zavatra maro be aho ozy, fa mbola iny ihany, tsy hoe nisy révélation be, fa le fahasoavako amin'izao tsy mitovy tamin'le fahasoavako tany amin'ny 20 taona lasa. Zany hoe tsy hoe ny lalina, tsy hoe ny enjana le torotena, ny fampianarana, fa mbola iny ihany, fa le ositra miaraka aminy tsy mitovy amin'le tany alohatsony. Raha mihaino ny toroteniny teo amin'ny village touristique, ditako hoe zavatra tsotra kely. Sa tsy zay? Zavatra tsotra, fa ny impacta, ny ositra, ny fanotronana, ny hery miaraka aminy, tena zava-dehibe. Ka ao ambadiky reny teny votsitra teo reny a, misy hery lehibe ao ambadiky reny, misy voninahitra lehibe ao ambadiky reny. Raha le zavatra efa petraka Andriamanitra eto amintsika eto, mbola nitovanana koa tamin'ireny fahasoavam-be reny, de lazao hoe oka fotsiny. Eno iary alasana bavy. Raha mijery an'le asa ataon'Andriamanitra tsika, za zao mijery an'le tsy hoe mampita sanatra tompoko, tsy afaka hita aminy iny evangelista goavambena. Raha mijery ianao ny manifestation na resaka demony miala sy ny tarina sy ny fanasitranana teo amin'ny village touristique, efa mahita an'izany foana tsika eto, ary mahita mihoatra an'izany asika. Sa tsy zay? Fa le zavatra misy zavatra be dia be tsy ananatsika nefa miaraka aminy, de tazomitsika zay fananatsika, zay tombony misy eo amintsika, fa troatsika kosa zay sy ananatsika fa hitatsika eny. Halleluja! Efa teto ny révérend Joseph zanaky evangelista Dag ara-panahy nametraka zay ananan'izy ireo, ary za ny connecte, satria za tsy nanana vola sy arena nomeko an'izy ireo, fa ny zavatra nomeko a de ny fotoana, ny fiara, ny heriko. Tao anatina tababolana nanompo maraina mandra-parivo ny andro. Za miala amin'ny valo maraina ao an-trano amin'ny 7 sasany alina vao tonga amin'ny ariva. Sanandro a ambara-patongako narary.
zay ny zavatra azoko nafafy de zay zavatra tany amin'izy ireo rehefa nanompo manaraka atsika atao anatin'ny fanompony lazao ny namana hoe manan-javatra tsika am'izao satria na iniondroka sy nanompo ny hafa hoe nandeha koa ty ny rally de miracle dia nanao zay atsara atsika ihany koa nanentana atsika anao zay piatra za moa nampiasa an'izay zavatra kely mba ananako de nanentana ny olona tamin'ny alalan'ny sport de sady nanome arak'izay azotsika nomena koa tsika tamin'ny fandefasana ny sport dikan'izany nanompo koa tsika de mitroky tsika zay de zay zavatra manaraka niny lelahana Andriamanitra iny manaraka atsika eto koa zany rahalasana hitatsika Andriamanitra ao ambadika zay rehefa ahoana moa zay zao fotsiny zany zavatra tokony atao teneno amin'Andriamanitra ny zavatra nataonao izy tsy hoe manadino teneno de sainy fananao an'le zavatra ianao ohatra na mafy ianao de mitenena amin'ny tompo hoe za na mafy Andriamanitra mpamafy ana amma hoe na mafy ana de mendrika hijinja ny vokatra zavatra nafafiko ary mila misaina ianao hoe misy zavatra natao de mendrika hijinja ny vokatra zay zavatra nataonao zay rehefa manao zavatra amin'ny Andriamanitra tsy hoe atao am'izao fotsiny fa tsisy olona namboloka tsy mieritreritra n'le zavatra namboleny sa tsy zay ny olona mpamboly vary de manana calendrier ohatra hoe afaranao aty amin'ny ville ny olona mpamboly vary teneniny tsara mihitsy ozy anao andoatsika anao vakansy aty amintsika aty aminay ety ozy anao aty amajoinga de mandinika izy hoe volana inona zany sa tsy zay afara ngy bebe anao le mamboly iny na mamanao le mamboly vary iny de ataovy amin'ny fotoana ijinjan'ny vary raha ankatizy na omenao vola azy satria efa misaina n'le ijinja sahady izy rehefa namboly ka tsy miala any atoerana izy amin'ny fotoana fijinjam-bary dikan'izany zay namboly mieritreritra fijinjana ka zay nataonao de eritrereto lijinjan'zay aza mamafy ohatra zao fotsiny mamafy fa sady mamafy manana saina fijinjana halleloja i Abrahama zao misy zavatra nataony tao amin'Andriamanitra de mino izy fa anakarena noho izany de ozy izy tamin'ny lehilahy anankiray mpanjaka ny Sodoma izay raha tsy diso tazomanao ihany ozy ny vola so lazainao fa enao ny nampanakarena satria fantany fa anakarena izy vokatra ny zavatra nataony mandriana tsara ve anao raha lasana bavy saino lalina zany io zavatra ataonao io miverina aminao raha mivavaka ianao de saino hoe misy fiantraikany ty vavaka ataoko ty misy fiantraikany ty fahafolokarena ataoko ty misy fiantraikany ty fanajana olona ataoko ity misy fiantraikany ty fankatoavana ataoko ity tsy maintsy anaraka atsika ny zavatra manaraka niny mpanompon'Andriamanitra alleloja omaly zay mivady mo ny ona tamin'ny manokana misy fiangonany maromaro eo vao misy commentaire hoe misy fiangonany koa ao Mayotte ao misy any France misy any Savoie Haute Savoie misy BDB any Allemagne efa misy BDB tena BDB ary laza izy fa volana juillet izy efa misy évangélisation ataony go Europe ao noho izany zay ny zavatra votsitry ataontsika eto zao iny tongotra tsisy kapa teto iny nametraka zavatra ny baiboly de milaza ny dianao mitete menaka amen dikan'izany misy zavatra azonao troany eto napetraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompo zay ny rahany fohy be ny zavatra eto raha lasana vavimalala mahazo matoky anao fahitahanao Andriamanitra mahazo tsy mino olona ingany devoly anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy va Nazareta raha pitsoary mbola manana fotoantsika amin'ny 8 ora maraina ay fetiny ray za moa tsy simba tafaresaka n'izy io mihitsy na indray mandeha fa zany hono izy fetiny ray zany hono rapitso zany lazao na manao fetiny dada hono rapitso manana cadeau zany nanao hoanao andray rapitso de ny tenin'Andriamanitra izany tsy manao kolokolo ianao raha manome zavatra tsy le misitrisitriky tsisy bianco andeha anantona anao hoe fa hono fa fanajana ray aman-dreny ny fanomezana ka afaka tonga ianao miaraka amin'ny fanomezanao
eny raha tsy zavatra azonao omena zanaka foana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria tsy mbola nanome anay ianao dia efa tiako ka tsy ampiovantsika mihitsy izay zavatra ohatr'izay. Sa tsy marina zany? Tsy ny fanomezanao mihitsy no nitiavako anao fa anao efa tiako hatramin'izay ary mbola tiako foana. Mijaroa amin'ny tongotra ao zay mbola miaraka aminao iny a. Oza le docteur eo aninao malevana mpianatra anay afaka mipetraka anao afaka mitsongoloka afaka hitaingenanao ny lohanao ataonao ambany zay ataonao mety daholo. Zay tompony anniversaire androany. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Amen. Ianao le Odette, ay moa zany anaranao. Anarana hafa manko ny afantarako anao. Nieritreritra olona hafa mihitsy aho hoe madame Odette. Ianao le izy kay. Dia miarahaba anao amin'ity androany ity ny fiangonana fanainy voninahitra manera. Na dia ny tombo taona azy ianao tsy neantotra fa mbola tanora foana ianao amin'izao. Dia ivavaka ho azy tsika sy ao am-ponao momba azy. Izy moa vadiny pasteur matoky manambady izy vao niteraka vao vetivety izy io hitsodrano azy tsika sady ivavaka ho azy tsika. Alahary. Iaro azy ianao